erika andeha mijoro tanokazabelany asa fanompona azava malaina fa andeka mazotoro zao reno tadideo ny finona mampiasa ny orenankehitreo ka tema eresiana asefanekena tao apatukina erinapetraky jeso anyana mbaefa fa tsy vitamora miasa fitorina ekeo ampitiavana kandele tantera zao reno tadideo ny finona mampiasa ny orenankehitreo ka tema eresiana miasa mipifalina fanilanitra arino anjara lovanao kofanyana ary andeka misikina efa faliny andrianao la jeso tomponao zao reno tadideo ny finona mampiasa ny orenankehitreo ka tema eresiana zao reno tadideo ny finona mampiasa ny orenankehitreo ka tema eresiana. Anio alahady voalohan'ny volana novambra taona 2024 alahady Fjkm manaraka ny Trinité alahady izay mpanjirantsika loha-hevitra vaovao dia ny amin'ny hoe Miandrandra famonjena ny mino ho aminao malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminao neny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika andeha hideran'Andriamanitra isika riavana eo am-pitsanganana no iarahantsika mamaky ny salamo Fjkm salamo Fjkm ny andininy roa voalohany no vakitsika aorian'izay dia ny hira fa 720 ny andininy voalohany sy ny fahatelo amin'ny anaran'ny tompo manopy ny masoko amin'ny tendrombohitra aho avy aiza ny famonjenahy ny famonjenahy dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany amen.
Mivavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra ny famonjena anay o. Ianao tokoa no mpanao ny lanitra sy ny tany. Mahary ny zavatra rehetra. Ary fifalianao anay ny midera sy mankalaza anao no ny amin'izany hery sy fahatsaranao lehibe izany. Iny fa sarobidy aminay tokoa ny asa-pamonjena izay nataonao tao amin'i Jesosy Kristy. Namindranao fo zahay, velonay nasoamantsara, nahatratra izao voalohan'ny volana Novambra izao sady. Mbola afaka ihany koa zahay manatona anao ny fanetretena ankehitriny ary misaotra anao manokana noho izany. Tompo malalo, ambarao aminay indray fa izay manatona anao dia tsy mba misy olavinao mihitsy. Eny ambarao aminay koa fa tsy avy antso ny marina ianao fa ny mpanota hibebaka. Dia mamindrafo aminay Tompo, mamelany fahotanay fa maro leo fahadisoana nataonay teo anatrehanao. Indrindra tsy niainanay tamin'izany famonjenao izany. Koa aza manary anay hiala tsy eo anatrehanao. Iny aza manaisotra ny fanainao masina aminay fa ampodio aminay Tompo ny fifaliana ao amin'ny famonjenao dia tohany fanahy mazoto izahay. Mangataka aminao ary izay anatrika sy ta izao fotoana izao ary hitarika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anandratana izany vavaka izany. Amen. Aza ho toerana ry havana. Hitsangana izao ny sekoly Alahady rehetra, ao koa ny mpiandraikitra no ny hira fa 5:700 ny andiny voalohany dia roso avy hatrany amin'ny fampianarana ataon'ny mpanompon'Andriamanitra isika. Vavaka sika ry havana. Tompo misaotra anao zahay fa tonga indray ilay fotoana mamohan'ny sekoly Alahady izay andraisana ny fampianaran'ny 10 minitra. Koa manampianay anao fanahy masina mba hifantoka amin'izany izahay ary hitondra fahariana vaovao eo amin'ny fiainanay izany. Misaotra Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny 10 minitra sekoly Alahady androany dia ny Exodosy 20:12. Exodosy 20:12. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Didy fahafiry moa io raika izy ao amin'ny didy 10 izay ampianarina antsika. Didy 5 izay nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely io, ary didy ho antsika koa sekoly Alahady ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika sy ny fiarahamonina misy antsika. Manaja didy izany. Ny hoe manaja dia manaja, manome voninahitra, manome asina na amin'ny fiteny, na amin'ny fihetsika, na amin'ny atao. Izy ary le atsaina
dia lazain'ny tenin'Andriamanitra eto hoe ray sy reny. Tsy ireo ihany nefa nasain'Andriamanitra ajaintsika fa ao koa ny ray aman-dreny ara-nofo dia dada sy neny zany, ray aman-dreny ara-panahy dia ny mpampianatra antsika sekoly Alahady, pastera ohatra, ny zoko ray aman-dreny rehetra asain'Andriamanitra ajaintsika avokoa izany. Ny hoe amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika ny amin'ny atao dia mandanjalanja tsara ny fiteny izay atao amin'ireny ray aman-dreny reny. Ny fihetsika tsy mivatravatra ary indrindra amin'ny atao manome zavatra tsara ny ray aman-dreny. Sarobidi ny ray aman-dreny satria solo-tenan'Andriamanitra ireny ety amin'izao tontolo izao misy atsika. Miainga ao an-tokantrano izay ilay hoe ajao ny rainao sy ny reninao. Ao an-tokantrano aloha ny manaja ny ray aman-dreny, ao ny miainga ny fanajana. Fa rehefa mahay manaja ny ray aman-dreninao ianao dia hainao koa ny manaja ny hafa. Fa inona ny tombony azonao raha mahay manaja ny ray aman-dreninao ianao? Dia tsarovy rakizy, ry zoky, ry zandry, fa tsy maty antoka isika raha mahay manaja ny ray aman-drenitsika, fa Andriamanitra mihitsy no manome tombony ho atsika. Hoy izy hoe ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Inona ny dikan'izany? Lava andro iainana, maro andro havelomana. Tsy maty bonheur ozy ny fidenenana, tsy maty tanora ianao zany fa ho tratra antitra. Fa raha tsy mahay manaja ray aman-dreny kosa ianao dia tsarovy fa hahita raha amin'Andriamanitra ianao. Loza miandry ianao araka ny tenin'Andriamanitra hoe loza izay avin'ny fahatafitonana. Mety ho faty tampoka ianao, mety ho tratry ny ozina ohatra, efa tezitra loatra ny ray aman-dreny amin'ny ataonao. Ka mampianatra antsika eto ny tenin'Andriamanitra ry havana, ry zoky, ry zandry, ry sekoly Alahady malala mba hanaja ny ray aman-dreny, ray aman-dreny dada sy neny, ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny zokiolona eny amin'ny fiarahamonina misy atsika eny. Amarana antsika azy ary dia ndenga jerentsika ny tantaran'ny Elisa mpaminany. Ao amin'ny mpanjaka faharoa, toko faharoa, 19 ka hatramin'ny 720. Fakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia niakatra avy tao izy ka nakany Betela. Ary noho niakatra teny an-dalana izy dia indreo nisy ankizilahy madinika nivoaka avy tao an-tanàna ka nanakora azy hoe miakara ry laisola, miakara ry laisola. Ary nitodika izy ka nahita azy dia nanozona azy tamin'ny anaran'i Jehovah. Ary dia nisy biravavy roa avy tany an'ala miravira roa 270 tamin'ireo ankizilahy madinika ireo. Hitanareo zany efa tsy manaja ray aman-dreny zokiolona dia mahita raha amin'Andriamanitra ozy ateo. Loza miandry azy. Inona le loza? Ny viravirain'ny biravavy izay nona avy tany anaty ala, ireo tovolahy ankizilahy madinika 270 nanakorany Elisa mpaminany. Ka mitaona antsika izao tenin'Andriamanitra izao hanaja ny ray aman-dreny. Fa tsy maty antoka isika fa omen'Andriamanitra tombon'andro maro iainana, lavandro iainana. Ho an'Andriamanitra irery voninahitra. Amen. Tsika nira fa 3:100 ka ny 7 mialohan'ny vavaka sy ny famakina ny soratra masina.
Ivavaka sika tompoko. Tompo, ny teninao dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Misaotra ny amin'izao fotoana izao mbola ahafahanay mandre ny teninao. Koa indreo ary ny mpanomponao Andriamanitra izay hamaky ny soratra masina. Ianao no anendry ny lelan'izy ireo tsirairay avy ahafahany mamaky izay voasoratra. Ao koa ny mpanomponao izay voatendrinao anambara ny hafatrao. Dia fananao masina trano no irinay ahafahany manambara ny sitraponao. Fa indreto izahay vahoakanao mangetahitanao maniry izay ho tany lona ka haniriany ny teninao. Dia ny teninao koa dia fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Koa mitenena Jesosy araka ny fombanao fahavonina iainanao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amaky ny soratra masina isika araka izay hita ao amin'ny bokin'ny Genesisy na fiandohana. Genesisy toko faharoa amby telopolo atomboka amin'ny 14 hatsahatra amin'ny 17. Genesisy toko faharoa amby telopolo atomboka amin'ny 14 ary hatsahatra amin'ny 17. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandefa iraka Jakoba ialoha ao amin'ny Soralany ho an'ny Seira tany Edoma. Ary nanome teny azy izy ka nanao hoe, izao no lasainareo amin'ny Esau tompoko. Izao no teny Jakoba mpanomponao. Efa nivahiny tany amin'ny Labana aho ka nitoetra tany mandrakan-kehitriny. Ary manana omby sy boriky sy ondry amanosy ary andevo aho. Dia efa mba naniraka nambara aminao tompoko lahy ihany aho mba ahitako fity eo imasonao. Dia niverina tany amin'ny Jakoba niraka ka nanao hoe, tafahona tamin'ny Esau rahalahinao izahay, ary izy koa dia avy hitsenanao mitondra olona efa 100 lahy. Dia natahotra indray Jakoba ka poritra dia poritra, dia nozarainy roa tokony olona izay momba azy mba amin'ny ondry amanosy sy ny omby ary ny rameva. Fa hoy izy, raha tafahona amin'ny antokony anankiray Esau ka namely azy, dia andosotrako kosa ny antokony anankiray. Ary hoy Jakoba, Andriamanitra Abrahama raiko, sady Andriamanitra Isaka raiko, dia Jehovah izay efa nanao tamiko hoe, modia any amin'ny taninao sy any amin'ny hafanao, dia hanao soa aminao aho. Tsy mendrika aho nahazo na kely akory aza aho tamin'ny famindram-po rehetra sy ny fahamarinana rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao. Fa tsy nitondra na inona afa tsy nitehiko ihany aho fony nita ity Jordana ity, nefa ankehitriny efa tonga toboroa aho. Vonjeo aho amin'ny tanandralaiko dia amin'ny tanan'i Esau, fa matahotra azy aho fa andraho avy mamely ahy mba mivadiko amanjanako izy. Fa ianao efa nanao hoe, manisy soa anao tokoa aho, ka ataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any an-dranomasina izay tsy azo isaina noho ny hamarony. Amen. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 7 ny 17 ka hatramin'ny faraika amby 30. Soramandry ny mampahiratany Jesosy ny jamba roa lahy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho niala teo Jesosy dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe, mamindrafo aminay ry zanak' Davida. Ary rehefa niditra tao an-trano izy dia nanatona azy ireo jamba. Ary hoy Jesosy taminy, mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Hoy izy taminy, eny tompoko. Dia nanendry ny masony izy ka nanao hoe, tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra amin'ny masony. Ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe, tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao. Kanjo noho niala teo izy roa lahy dia nampely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Varanantsika ny famakiana ny soratra masina arak'izay hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2:12, Asan'ny Apôstôly toko 2:12 ny 14 ka hatramin'ny 10. Ary rehefa norarany fanahy masina tsy tory ny teny tany azy izy
dia nandeha nankany namaky ny tany Frika izy Galatia ka efa tonga tany antsisiny misy dia nitady ankany Bitiny izy fa tsy navela amin'ny fanany Jesosy. Ary rehefa nandalo any misy izy dia nidina nankany Troasy. Ary noho ny alina dia nisy fahitana anseho tamin'ny Paoly. Koa indry nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mita makanty Makedonia ka vonjeo izahay. Ary noho ny nahita ny fahitana izy dia nitady andeha niaraka tamin'izay ankany Makedonia izahay, satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona any. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andao iaretsangana sika rehetra hanao ny hira fa 420 420 ny andininy faharoa mialohan'ny anambarana ny afatry ny tompo. Riavana malala mitombo ho aminareo hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalantsika an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika natratra ity alahady voalohany amin'ny volana Novambra ity, hibanjinantsika koa loha-hevitra vaovao dia ny amin'ny hoe Miandrandra famonjena ny mino. Ny ten'Andriamanitra riavana izay akantsika afatra dia araka izay voasoratra ao amin'ny Matthieu 5 ny andininy 7 hatramin'ny faraky amby 3. Matthieu 5 ny andininy 7 hatramin'ny faraky amby 3 izay ahitantsika tantara nampahiratan Jesosy ny jamba roa lahy. Efa imbetsaka no ahitantsika riavana fanasitranana olona jamba fa miavaka sy manokana kosa ity izay perikiopantsika amin'izao volana Novambra izao. Raha aopantsika amin'ny Loha-hevitra izany ny amin'ny hoe Miandrandra famonjena ny mino dia ahitantsika sady ny hoe ny olona miandrandra famonjena dia olona tapa-kevitra andao ny toerany teo aloha. Tahaka an'ireto jamba roa lahy ireto izany riavana rehefa nahareny lazan'i Jesosy, satria izay moa no hitantsika voasoratra eo alohan'izao andininy 7 zao ny hoe ary nilazan'i Jesosy dia ny ely tamin'izany tany rehetra izany. Nahareny amin'i Jesosy izay nanasitrana n'ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona, ary koa izay zava-mahagaga ny nananganan'i Jesosy ny zanakavaviny Jairo tamin'ny maty. Nahare izany reto jamba roa lahy avy hatrany izy amin'ny andininy 7 dia nanaraka an'i Jesosy sady niantsoantso hoe mamindra fo aminay ry zanak' Davido. Namono dikan'izany fanarahana an'i Jesosy zany riavana dia manambary zany hoe tena tapa-kevitra ry izy hiala amin'ny toerana izay nisy azy teo aloha nahazatra azy. Ary matoa izy tapa-kevitra hiala amin'izany dia satria koa fantany fa tsy nahitany fahombiazana izany, tsy nahitany tena fahazavana izany,
na tonga azy ho voafatopatotra izany ary mandrakariva mory havana ny olona jamba raha hitantsika atao anatin'ny soratra masina dia eny amoron-dalana izy ireny no mangataka miandrandra fanampiana fiantrana amin'ny olona nefa ny fiantrana dia mandalo sy miserana ihany izany mety ny ainan'ireto jamba ireto nisy fomba sy fanao efa nahazatra azy teo aloha kanefa no narean'i Jesosy izy dia tapa-kevitra fantany fa tsy mety amin'intsony izany mipetraka amin'izay toerana nisy azy teo aloha izany vonina izy andao hiala ary hiova zotra mpiainana amin'izany hiaraka amin'i Jesosy izany ry havana malalo amin'ny tompo izany tantara ny fiainan'ireto jamba roa lahy reto izany dia ahitana taratra ihany koa ny tantaran'ny olona izay miandrandra famonjena ny famonjena inona moa ny famonjena izay andraindrain'ireto jamba reto arak'izao voasoratra zao dia niandrandra famondram-pona niandrandra famelan-keloka niandrandra ihany koa mety fanasitranana ny amin'izay fahajambana mba hahitany mazava ry havana malala zavatra takian'ny tompo amintsika tsy hoe hiandrandra famonjentsika dia hanantena famonjena amin'Andriamanitra tsika misy zavatra mety mamatopatotra atsika toerana izay hitoerantsika amin'izao fotoana izao tsy hahafahantsika mihetsika ary inona zany raha ndresaka raha-panahy no jerena dia izay manavesatra amintsika rehetra dia ny fahotana dia betsaka ny olona mbola tsy te hanaraka an'i Jesosy fa tamamana ao ny fahotany ao tsy mety hiala amin'izay fomba mahazatra nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra toeran'ny fahajambana toeran'ny fahamaizinana ary amin'izao voalohan'ny volana Novambra zao moa dia inona ny mahazatra ny olona mandeha mamangy fasana manatitra voninkazo izany nefa mahazatra izany hoe te mbola hifandraindray hifamatotra fiainana amin'ny maty sy ny sisa ary misy finoana samihafa na fahazarana maro izay mety lafika ao an-tsain'ny olona sy amin'ny fomba fanaony tanterahany rehefa tonga ny volana voalohan'ny volana Novambra tahaka an'izao ry havana malala ao amin'ny tompo anio dia ambara ny tompo aminao manany ianao fanapahan-kevitra entitra hiala amin'izay toerana tsy mahavoka-tsoa tsy hahafanao mivelatra mandroso amin'izany finoanan'i Kristy izany ary ataovo tsapanao anio tahaka ny natsapan'ireto jamba nanaraka an'i Jesosy reto fa tsy mety ary tsy mahasoa ny mijanona amin'ny toeram-pahotana mitoeran'ny fahamaizinana tsy ahitana ny mazava tsy ahitana le tena fiainana sy ny famonjena ao amin'ny tompo anio raha mihaino ny feony ianao azamana mafy ny fonao fa ny faharoa ry havana ny olona izay miandrandra famonjena dia ny olona ihany koa manatona ny tompo amin'ny fanetretena manatona ny tompo amin'ny fanetretena rehefa nanaraka an'i Jesosy reto jamba roa lahy reto tafiditra tao an-trano Jesosy dia nanatona azy izy ireo ary niantso azy nanatona an'i Jesosy izy ireo ary manatona ny tompo amin'ny fanetretena manaraka dia manatona ny tompo amin'ny fanetretena ary isan'ny fanetretena hita arak'izao antsoantso zao aloha ny hoe mamondrafo aminay ry zanak' Davida tsy mety amin'ny olona izay mitady famonjena no mivatravatra tsy mety amin'ny olona mitady famonjena ny be ampo-po fa manetry tena ao anatrehan'ny tompo izy dia hitantsika tahaka an'izany ihany koa ilay tantarany Jakoba
rehefa ndeha iona amin'ny Esau izy natahotra mafy izy, poritra de poritra hoy ny teny soratra masina, nanetry teny izy teo anoloany Esau rahalany ka nilaza azy ho tompony ary izy ho mpanompo, fa indrindra teo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa mivavaka tamin'Andriamanitra izy de nanambara izy ao amin'ny Genesis 4:30 tsy mendrika ho izy ny ahazo na kely akory aza amin'ny famondram-ponao, matsiaro ho tsinotsinona malemy. Ary zany fanetreteny zany de miendrika mihitsy fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra. Ry havana, ny olona miandrandra famonjena de olona manetry tena ary mahay miaiky ny fahotany, mahay miaiky fa malemy izy, tsinotsinona izy manoloana ny voninahitr'Andriamanitra. Indraindray eo anatrehan'ny olona tsika, eo anatrehan'Andriamanitra tsika de mahay ihany manetry tena, fa eo anatrehan'ny olona koa tsika de tsy mety manetry tena. Fa ny fanetretena tsika eo anatrehan'Andriamanitra de aseho atsika ihany koa eo anatrehan'ny mpiarabelona amintsika, ka na de sarotra aza ny manaraka ny tompo de ataotsika zany, miaino azy tsika ary manaraka ny tenitsika dia asehontsika marika hita maso. Fa reto jambo reto nge mahagaga, nanaraka an' Jesosy izy na de jamba aza, tsy moro zany hoe jamba manaraka an' Jesosy ary tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, eo amin'ny fanatrehan' Jesosy izy manatona. Zay le fanetretena teo am' Jesosy, nefa fanetretena koa hita ampahibe maso tamin'ny fiarahamonina rehetra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny tenin'Andriamanitra de manambara fa izay miaiky ny fahotany ihany no ambininy, izay mitsotraka mahafoy izany no ahazo famondram-po sy famelan-keloka. Ary de naseho an'ireto jamba roalahy reto izany teo anatrehan' Jesosy Kristy. Ny fo torotoro, ny fo mangorakoraka ho ny soratra masina de tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona. Hitan' Jesosy zany faniriana lalina tao amin'izy roalahy zany, ary raha nilaza izy hoe mamondrafo aminay, tena fitalahoana fatratra zany ry havana malala. Fa ny fahatelo farany ny olona miandrandra famonjena de olona mino fa Jesosy ny mpamonjy, Jesosy ilay Andriamanitra mpamonjy. Raha miteny izy hoe mamondrafo aminay ry zanak' Davida, zany famondram-po zany na koa hoe famelan-keloka de Andriamanitra ihany no afaka manome an'izany. Nino izy zany fa io Jesosy io de Andriamanitra, fa indrindra nino koa izy fa Jesosy io de mpamonjy, afaka manala ny fahotany. Ny fomba fisainana jiosy tamin'izany fotoana, ary mbola betsaka no manaraka an'izany hoe raha misy aretina mahazo de io aretina io mifamatotra amin'ny fahotana. De izay no tsapan'izy roalahy reto hoe matoy isika zany jamba de nanoty isika, ka lay sakana, lay hevitra nampisaraka azy tamin'Andriamanitra mihitsy no nangatahany de nomeloa mba afan'Andriamanitra mampahiratra ny masony. Nino izy fa i Jesosy io no mpamonjy azy tsy nierikerika na nitady zavatra hafa izy, fa ny antoraka teo am' Jesosy Kristy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, be dia be koa ny olona zay manatona ny tompo, mivavaka, nefa indraindray tsy mino fa Jesosy no tena mpamonjy. Eny fa na de efa nilaza ary zany olona zany teo amin'ny nandraisana azy ho mpandray fanasan'ny tompo hoe ekeko fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy ahy. Indraindray mbola mitady famonjena amin'ny zavatra hafa, tsy tena mahatoky ny tompo sy ny heriny. Ary mandrakariva koa moa ny olona famonjena hafa no tena katsahany, famonjena ara-materiely,
fa ny famonjena tena nandrasana sy nandrandrainy reto zamba ireto a dia ny famelan-keloka aloha tsapan' Jesosy zany dia inona nataon' Jesosy hoy Jesosy hoe mino va ianareo fa tena mahay manao zany a dia hoy izy ireo lahy eny tompoko inona ny vokany hoy Jesosy nanendry ny masony ary ny teny hoe tongava aminareo araka ny finoanareo dia nahiratra ny masony nahiratra ny masony Jesosy mpamonjy mampahiratra ny masony jamba ary tsy ny maso ara-nofo ihany fa indrindra ny maso mpanahany izay jamba miraparapa ao anatin'ny aizina tsy mahita izay lalakombany Jesosy ny mpamonjy Jesosy no afaka mampahiratra ny masontsika maso ny fanahintsika sy ny saintsika afantarantsika ny marina andehanantsika amin'ny fahazavany ry havana malala indro ny aizina manarona ny tany ho ny tenin'Andriamanitra azy pito ny manarona ny firenena fa ny olona miandrandra famonjena nandray sy nino an Jesosy Kristy ny aiky ny fahotany nanetry tena tapa-kevitra ny ala tamin'izany fahotany zany izany no mahita ny fahazavana ary zany koa no afaka mijoro manatanteraka ny tenin'Andriamanitra mitondra ny fahazavana any amin'ny olona rehetra izay mbola maizina ary zany no voarakitra tao amin'ny asan'ny apôstôly hoe hoy ny apôstôly Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara any amin'ny olona any mitory ilay mazava fa raha tsy mahita ny mazava ny olona dia mbola ao anatin'ny aizina izy raha tsy mahita ny mazava ny olona dia izany mahatonga azy ilomano amin'ny fahotana hifamotika hifanaratsy sy ny sisa ary zany no mahatonga ny olona tsy ho afaka hanompo an'Andriamanitra marina ry havana miandrandra famonjena ianao dia ilaozy tapao ny hevitra ilaozy ilay toerana mahazatra taloha fomba ny aizina ilaozy zany ataovy maharikoriko fahotana mihitsy ianao dia manatona an Jesosy Kristy ianao mibeba manetretena anio no andro mpamonjena anio no andro izay tiany tompo anehoany fa mpamonjy eo amin'ny fiainanao izy dia ho an'Andriamanitra irery no voninahitra ho aminao izay miaino izany tenin'Andriamanitra izany amen afaka sika ry havana raha io tianay ianao ary Jesosy Kristy ilay fahazavan'izao tontolo izao efa nomenao anay amin'ny alalan'ny teninao no manazava ny sitraponao ny fiainanay ka raha miandrandra ny famonjena izahay dia tsy avelanao iodikodina fa anaraka anao anapa-kevitra hiala amin'izay mahazatra anay ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ampianarinao koa izahay mba hibebaka marina netry tena ary iny fa ianao ihany no mpamonjy ianao Jesosy ilay zanak'Andriamanitra velona tompo malalo ampitombony finoana ianao ary tafinierinao rehetra izay amin'izao vanim-potoana iainanay izao vanim-potoana anjakan'ny aizina mba hitondra ny herin'ny fahazavanao anafaka ny olona amin'ny fahotany ampahirezo ny fiangonanao rehetra ny fiangonana kristianina rehetra izay mitory ny fahatsaranao Kristy eny mivavaka izay tombo amin'ity firenena ity firenena mpanoty izahay olona mavesa-keloka izahay tompo zanaka mpanao ratsy ary taranaka mpanao meloka hitanao avokoa ny faratsiana
zay misy miseho lany eto amin'ity firenena ity. Vonjeo zay tompo, ao aminao ihany ny famonjena anay, oka ny fananao masina hiasa amin'ny tsirairay avy. Atserovan'ny olona fa ratsy ny fahotana, ka rikoriko izany tsy ho tamana ao anatin'izany, fa napakevitra hitodika anaraka anao. Dia amonjy izao firenena izao ianao, ka ny fahazavanao Jesosy Kristy no anjaka androka ny aizina rehetra zay mbola mangeja sy mamatotra izao firenena izao. Tovy mahiratra ny masom-pananay, ahitainay ny fahatsaranao sy ny herinao. Mivavaka izay tompo, ho an'ireo havanay any atsimo izay tratry ny kere. Andriamanitro vangio manokana izy ireny, ampahirezo ary toano ao aminao. Ampio koa zahay kristianina izay vahoaka mba ho fiasana tsara am-pelatananao hitondra izay fahazavanao amin'izy ireny. Iny mivavaka izay ho andreo marary na inona karazana aretina, ho an'izay rehetra manaraka izao tambajotra izao fiaraha-mivavaka izao, anendro ny loharanona aretina ny ianao, anala ny fanaintaina ny nofo ianao, ary indrindra monjy azy ireny raha misy mbola hevitra mampisaraka azy aminao Jesosy Kristy, amela ny fahotany tsirairay avy ianao. Vavaka izay ho an'ny manamanjo, ianao koa no ampionina sy ampitraka, ho an'ireo sahirana ara-pivelomana, ao ny tsy anasa, ao ny manana fahasahiranana amin'ny lafiny samihafa, indrindra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Tompo, ao aminao ny famonjena, ao aminao ny vahaolana tsara indrindra, atovy matoky sy mino anao zay satria efa teninao izany teo hoe tongava aminareo arak'izay inonareo. Eny maro ny zavatra tianay angatahana eo anatrehanao, fa maminay loatra ny ombona amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe ranay eo izay ny an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao aneny isitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meonay ny izy anina sahaza ho annay, mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ilay ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Okary havana hiara-hitsangana sika izao hijoro vavolombelon'ny finoana dia iombonantsika ny fanekem-pinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalana nanapaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavanan'Andriamanitra raitsy to, avy any hoe viny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharan'Andriamanitra isika ry havana. Ao anatin'ny fanarana ny raharan'Andriamanitra isika izao ry havana. Hoy ny ten'Andriamanitra ho amintsika rehetra, anisy soanao tokoa aho ka ataoko maro ny taranakao ho taka ny fasika ny an-dranomasina izay tsy azo isaina no ny amarony. Izany ten'Andriamanitra noraisina avy ao amin'ny bokin'ny Genesis na fiandohana toko 4:7 izany ry havana no iarabanantsika. Natratra zao Alahady Novambra taona 2024 izao sady mifaraparana ny taona fiadan'Andriamanitra ho amiko sy ho aminao dia faly izay Fjkm Ambohijafy Fanantenana miarabanao manaraka ny fanompoam-pivavahana ampitain amin'ny tambajotra tserasera tahaka izao dia mampahery antsika ry havana hivavaka tsy hitsahatra anankina ny fiainana amin'Andriamanitra ary tondram-bavaka mandrakariva izao tontolo izao misy atsika, tondram-bavaka ny firenena misy atsika ary tondram-bavaka ihany koa ny isa-tokantrano ao anatin'izao fanaratsika an'Andriamanitra izao. Dia mampahery ihany koa ny sambana sy fikambandana ny komity, ny antokopira
mba hery hatrany amin'ny vavaka tsy mitsahatra ny amin'ny fiainantsika amin'ny fananton'Andriamanitra, satria Andriamanitra no manisy soantsika araka izany ten'Andriamanitra izay nomenantsika teo izany dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anatanteraka rakitra isika izao dia ny firana fanampiny fa 430 no iraintsika ao anatin'izany. Iarentsanga sikariavana n'olotra ny rakitra ary andray nitsodrano. Aorian'ny tsodrano dia ny hira fa 3:7 no iombonatsika. 3:7 ka ny andininy voalohany ihany. Vavaka sika. Ankasitrahana feno anao Andriamanitra noho ny fitahinao. Fa rehefa novonjenao zahay ho afaka tamin'ny fahotana dia ataonao mpiara-miasa aminao koa zahay. Tahinao manokana ka afaka manolotra vola ho fampandrosoana ny asanao, avy aminao ihany izany. Ampifaliana tompo no anloranay, ary ampifaliana ihany koa no anavaozanay ny fanoloran-tena ho anjakanao tanteraka izahay. Ampioreninao tsara ny finoana izahay, ka ho vavolombelonao na aiza na aiza. Eny misaotranao zahay fa mbola afaka hiatrika herinandro vaovao indray. Ko tanterao amin'ny malalanao rehetra ny tsodranomasina, tononona sy atolotra amin'ny finoana. Mitahinao Jehova ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao Jehova ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao Jehova ka manome anao ny fiadanany. Amen. Petraka manao vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra tokana irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.